Eo amin'ny tontolon'ny fiompiana kosa indrindra dia mbola tsy misy eto amintsika aza ny fièvre afteuse. Pahazo ny biby dia efa manantana izany raha ilaina ny fampiarana fepetra mba hisoroana izany raha ny fanamariana izay noentin'ny teknisianina ao amin'ny MPE na ny malagasy professionnel de l'élevage. Pahazo ny biby mandinika aloha izy amin'ny ankapobeny dia mbola tsy misy eto Madagasikara fa efa manantanina amin'ny nosy manodidina antsika, ohatra amin'izay ny Comore izay tena atahorana be mihitsy izy hiditra eto amintsika amin'izao. Fifondrany mety mivantana amin'ny biby hoe marary sy salama na mety tsy mivantana, ohatra hoe hoentin'ny olona ilay izy na hoentin'ny fitaovana hafa na hoentin'ny rivotra na loto na ohatr'izany. Dia be dia be no mety mahatonga ny fièvre afteuse. Microbe virus no mahatonga anazy dia izay no mahatonga ilay izy hoe mifindra amina izy amin'ny biby mandinika rehetra. Mety atahorana ihany koa nefa izy hifindra amin'ny olona. Fisehony miakatra be aloha maripana dia manainday koa mana ilay biby mahazo anazy dia matetika izy tena hoe maty ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny aloha sarotra amin'ny maha-virus anazy. Fa ny fisorohana izany tokony hamafisina omben'ombeny. Ny fanajana ny fahadiovana sy ny famerana ny fivezivezen'ny olona sy ny biby hafa hoe avy any ivelany dia ankoatran'izay ny fahadiovan'ny sakafo, ny fitaovana, zay. Tsara mihitsy izany hoe mba biby anankiray karazana no amina toerana hoe voafefina ohatr'izany.